Faly miarabantsika rehetra indray tonga soa ato anatin'ity fandaharana manokana ity ary manasa anao hanaraka izany rehetra amin'ny varany. Taika ny mahazatra dia amin'ity indray mitoraka ity ihany koa dia iompana bebe kokoa amin'ny mikasika ny fifidianana no resantsika ato anatin'ny fandaharana ary handray vahintsika ao anatin'izany tsy izany fa izy io Razana Maso izay mpandraharaha no fantatra ihany koa amin'ny filazany sy fitsikeranan ny filazany zava-misy sy izay tsy mety eo amin'ny tambazotra tserasera. Faly miarabanao tonga soa ato amin'ny plateforme Cool TV. Manaja anao mianta dia miarahaba sy manaja ny mpijery ny fandaharana eto amin'ny Cool TV rehetra tompoko. Araka ny nambara teo dia mikasikasika ny fifidianana no resantsika amin'ity androany ity fa mialohan'izay dia amin'ny efa nambarako teo hoe milaza ny zava-misy hita fantatra ny maro eny amin'ny tambazotra tserasera ireny. Fantaniko voalohany avy hatrany angamba hoe ahoana ny fahitanao ny zava-misy any amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ya, ny zava-misy eto amin'ny firenena angamba tsy adina amintsika rehetra intsony mahantra velona ny firenena, ny kolokolo manjaka be dia sarotra dia sarotra ny fandraharahana na any ambanivohitra na eto an-drenivohitra no izay antony izay. Dia izay no mahatonga zany hoe mba hiresaka an'izay, hiresaka manokana izay anio hariva. Ho anao manokana dia mety hoe inona ny anton'izay hoe fantrana sy ny toeran'i Madagasikara amin'izao fotoana izao? Raha ohatra tsika ka mijery sy mampitany zavatra rehetrarehetra misy eran-tany dia ny kolikoly, nisy ny firenena manao kolikoly fa mandroso ihany, fa rehefa ela ny ela dia ny kolikoly manimba ny fiarahamonina. Manimba ny fiarahamonina satria ny olona manam-bola afaka mandoa an'ilay kolikoly ihany no mahazo ny rariny, dia ny sisa manjary mety tsy mahazo rariny zany, dia mihemitatra zany ny elanelana eo amin'ny olona afaka manao kolikoly sy ny olona tsy manao kolikoly. Dia izay zavatra izay manjary mitarika ny olona izay tsy te hanao azy, hanjary hanao azy, lasa hoe dia tsy ho tafavoaka mihitsy zany tsika fa dia ndao koa mba hibizina. Dia rehefa izay ny faran'ilay izy dia manjary tsy tandalana intsony ilay firenena, tsisy olom-pirenena intsony azo tenenina satria manjary manao izay tiany. Eto amintsika hatrainy amin'ny manam-pahefana farany ambony indrindra ny tratra manao kolikoly, hatrainy amin'ny olona tokony hifehy fiarahamonina zany hoe ny polisy sy ny gendarme tratra manao kolikoly, mpitsara manao kolikoly, dia tsy mahagaga raha ohatra ka misy ny dahalo manjary mampiasa herisetra ahafahany maka izay tiany koa satria tsisy lalàna mifehy intsony ilay firenena. Amin'izao ihany koa fotoanan'ny fifidianana raha izay ny zava-misy eto amin'ny firenena ho anareo manokana ve misy ny kandidatoananareo inona no mety ho anton'izay? Izy aloha ilay hoe nareo fa manjary hifamaly amin'ny namako hafa mantsy ahako. Anao manokana moa izany. Za mantsy satroka be dia be. Raha ohatra izao ka anio hariva mpandraharahany eto tsy afaka hiteny amin'ny anaran'ny mpiara-piombinatoka ao amin'ny orinasako mihitsy ahako fa za manokana manao izay. Fa raha mijoro eto zany dia mijoro amin'ny maha-olom-pirenena ahako sy amin'ny mampikambana ao anatin'ny antoko politika malagasy miara-miainga. Ny antoko politika malagasy miara-miainga dia manohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ataoko angamba fa tsy ambaratelo fa fantatry ny rehetra hoe za tsy anisan'ilay olona mifidy ny hoe fanohanana ny Andry Rajoelina teo anivon'io fikambanana politika io. Ankehitriny nefa manao an'izany dia izay ny antony atongavako eto, tsy hoe hanazava tena zany fa fanamby no natao. Manao politika ny tena ary anatin'izay politika izay za anisan'ny ireo sambijoro hoe tsy mbola nandray na ariary tsy mbola nangataky ny hanome volany rakotona rabe ho azahoako tompontsoa manokana. Ary ny andiko hatrehako amin'izao fotoana izao dia hoe ahoana no atao mba ahafahana mampandroso an'izay ady amin'ny kolikoly izay.
raha ohatra nareo ka mijery ny tatitra nataon'ny Transparency International farany a kasi amin'ny Madagasikara dia milaza izy ireo hoe anisan'ny firenena mitaky ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena Madagasikara. Rehefa anontaniana zany ny olona na anontaniany koa ressources dia mitaky tsika rehetrarehetra mba tokony handray anjara ny olom-pirenena rehetra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Dia izay zany mahatonga mijoro eto ankehitriny. Izay mihitsy ny mantso ny antony antaniako hoe iza zany ilay kandidatoananareo amin'ity fifidianana ity dia inona ny anton'izay mety hoe misy ifandraisany amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ve? Ya misy ifandraisany ka. Averiko hoe Andriamatoa Andry Rajoelina mitondra ny laharana fa 13 no toanana candidat-ny UEM zany. Fa maninona moa no izy no toanana? Zavatra iray ihany no ny fanarahako taminy. Rehefa niona izay mirahalahy omaly dia niera taminy aho. Ny fanambinao fahatelo dia niady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay soratan'ny UEM any. Dia rehefa ohatra ka enoina ny tatitra ataon'ny manam-pahaizana rehetrarehetra, indrindra moa zany ireo organe atao hoe OCPF, organe de contrôle OCFP, organe de contrôle des finances publiques. Misy valo izy ireo. Ao anatin'ireo ny Cour des comptes, Inspection générale de l'État, dia manao tatitra ireo olona ireo matetika quasiment isan-taona izay tao anatin'ny 3 na 4 taona farany. Dia ny zavatra andrasain'ireo olona ireo dia zao. Misy zavatra anankitelo izy mahatonga ny asanay tsy mahomby. Ny antony voalohany dia satria zahay miankina amin'ny fanjakana. Ny fanjakana mahefa zany hoe fanjakana mpanatanteraka ny gouvernemanta zany no mibaiko anay. Ka rehefa ohatra ka tsy mamiramirana azy ireo ny zavatra tantarainay sy ny zavatra hitanay dia voabaiko sa hoe ajanona io. Zay zany ny olana voalohany. Ny olana faharoa dia ny hoe tsy fahampian'ny entimanana ahafahan'ny zareo miasa. Tsy ampy ny inspecteur, tsy afaka mandeha any amin'izay tiany alery zareo inina atao marefo ve ny entimanana zareo sa nahoana, mitaraina izy aloha hoe tsy ampy izay entimanana izay. Dia ny fahatelo dia eo amin'ny hoe na inona enquête ataony sy tatitra ataon'ny zareo dia anjaran'ny tompon'andraikitra izay miedidy andry zareo zany no mandeha mitory na any amin'ny tribunal administratif na any amin'ny parquet zany na any amin'ny haute cour de justice. Dia rehefa ireo zavatra ireo nefa ireo olona mifehan'ny zareo ireo gouvernemanta daholo. Dia rehefa ireo zany tsy hanao dia tsy afaka manao inona zareo. Dia zay zany no niresahana tamin'ny Rajoelina hoe ianao ve manaiky ve ianao iaho fa ireo teboka anankitelo nolazain'ny organe de contrôle amin'ny finance publique ireo dia mila hatrehana zany hoe omena andry zareo ireo fahefana sy ny fahaleovan-tena ahafahany miasa, omena azy ny entimanana ary tsy ho fehezin'ny fahefanam-panatanteraka intsony. Mahazo miteny an'izany ianao izy dia tonga lasa miteny eto. Mikasika an'izay indrindra mety hoe sy hatrinina avy ny mety hoe tokony atao laharam-pahamehana amin'izay ady amin'ny kolikoly izay raha ny fahitanareo azy. Tiako marihana etona aloha fa izaho tsy matianina amin'ny resaka fitsarana, tsy matianina amin'ny resaka procédure administrative. Olom-pirenena tsotra ako fa raha ohatra ka atao amin'ny teny tanora ankehitriny hoe mpisintona lakolosy na watchdog ozy izy ny miteny anglisy. Ny tiako lazaina zany dia hoe ny raisiko andraikitra dia milaza hoe tandremo fa misy zavatra tsy mety eto. Sarotra be mantsy amin'izao fotoana izao ny mahafantatra hoe inona marina sy tsy marina tokotra.
be dia be ny olona mamoaka vaovao diso, inina avoaka mihitsy le vaovao diso mba tsy jerevana zavatra hafa dia za zany anisan'ireo miezaka hoe ny vaovao avoaka dia mba vaovao marina ny ezahako na marinina dia mba miteny hoe fanahoana hono misy zavatra tahako izao fa maninona ny olona zao manao an'izao dia izay zavatra izay zany a mba hiverenan'le firenena tan-dalàna sy mba hiverenan'le hoe fiarahamonina mba hitovizana ny lalàna amin'ny fehantsika fa tsy hoe akory hoe zo mahazo manao an'izao dia mianta tsy mahazo manao dia satria samy olom-pirenena daholo tsika rehetrarehetra zay zany no tanjona tiako hatongavana inona ny lahara-pahamehana ny zavatra horesahana aloha amin'io resaka io zany dia hoe ny resaka fanaraha-maso ny fandaniam-bola-panjakana sy ny fahefan'ireo olona reo miasa ary manao ny tatitra ary raha ilaina raha mitory ireo izay tsy nanara-dalàna zay aloha zany ny zavatra imasoko. Inona ny antony hoe ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola-panjakana izay mihitsy no lahara-pahamehana? Satria tsy mahay manentsika dalo aloha fa ny herin'ny firenena anankiray dia ny vola azony ampiasaina. Rehefa ohatra ka matanjaka ny firenena dia afaka manao investissement izy, manamboatra lalana, manamboatra lalam-by, manamboatra sekoly. Izany hoe ny mahampanankarena ny firenena iray zany dia ny olona ao anatiny aloha voalohany indrindra sy ny fampiasana ny vola. Raha ohatra nefa ka tsy ireo vola ampiasain'ny fanjakana ireo dia vola alohanao sy vola alohako ny etra alohantsika. Noho izany zany izay vola-panjakana zay lazaina hoe fanjakana moa le izy fa tsisy mpanjaka zany intsony eto fa volam-bahoaka io volam-pirenena le izy dia ny fanatsarana an'izay fitantarana ny volam-pirenena zay no ezahana atao mba mirary kokoa zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa tsy hoe akory hoe misy manam-pahefana dia andeha angarom-bola-panjakana fotsiny ihany dia anao izay tiany ihany. Raha ny zava-misy zany aminareo mety hoe nisy lesoka teo amin'izay hoe fitantanam-bola-panjakana izay raha hoe inona hoe lahara-pahamehana voalohany? Lesoka misy raha tsy teny fotsiny tsika hoe ny ramatoa anome ohatra anankiroa ramatoa Claudine Razanamahasoa mpanolontsaina ny filohan'ny repoblika migadra any Amponja. Azafady tompoko migadra any Amponja. Migadra any Amponja izy matoa izy migadra any Amponja dia misy fahadisoana nataony tany. Move mandrakitiny androany misy fantatra hoe inona iza ny olona niray tsikompakomba taminy tao anatin'io fanjakana io. Tsisy resaka, tsisy fantatra mikasika an'izany zavatra ray. Za tankina tanteraka tamin'ny tapabolany narehan'ny Andriamatoa Solonandrasana Olivier, Premier ministre teo aloha. Rehefa nanontanian'ny mpanao gazety izy hoe ianao tao ananana valonjato tapitrisa ariary tany an-tranonao nangalarin'ny olona dia izy hoe zoako izany. Iza moa ny miaza izany zo izany lalàna aiza loi de finance aiza no milaza fa ny Premier ministre mahazo mitondra valonjato tapitrisa ariary any an-tranony. Dia rehefa avy eo izy rehefa nanontaniana hoe ary inona no naveren'ilay vola ohatran'ireny hoe solomaso very valonjato tapitrisa ariary anie vola very amin'izany dia ohatrany hoe verivery fotsiny fahatany le izy. Izany karazana zavatra izany tena masadaikatra satria manjary tsisy fifanajana intsony le izy satria ianao zao miasa ny karamanao tonga dia tapahana isam-bolana andoavana hetra. Rehefa mividy zavatra ianao mandoa TVA tonga dia mandoa hetra. Dia nefa le olona mikirakira an'izay volana alohanao izay ho an'ny fiarahamonina, hanatsarana ny fiarahamonina, izay tiany atao ny atao. Dia manahirana ihany zany hoe tsy mety zany fa mba ataovy ara-dalàna ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola-panjakana. Zay zavatra anankiray. Faharoa manakarak'izany eo amin'ny resaka hoe fandaniana ny lalàna. Misy lalàna anankiroa eo anivon'ny antenimieram-pirenena no laniana isan-taona. Anankitelo akory ary. Ny voalohany dia ny atao amin'ny teny frantsay hoe loi de finance. Ny faharoa loi de finance rectificative. Dia ny fahatelo ny atao hoe loi de règlement, izany hoe mikasika
hoe manaiky ve ny anteny-miera-pirenena mikasika ny fandaniam-bola tamin'ny roa taona lasa. Dia manontany ianao ny zavatra mitranga eo anivon'ny Assemblée nationale tamin'ity taona ity atsasakadiny no fidianana sy ny adina hevitra ny loi de finance tao amin'ny Assemblée nationale. Loi de finance rectificative vao nandalo tao tsy fantako izay fandehany. Moa ve ireo solombavambahoaka antsika ireo mba manara-maso manana an'izany faripahaizana zany? Moa ve izy miezaka na tsy manana an'ilay faripahaizana ary izy tsy maninona? Tsy voatery hoe olona matianina amin'izany daholo tsika rehetrarehetra fa moa ve ry zareo mba miezaka mba misy olona manoro azy na milaza azy hoe aiza ny tokony ho jerena mikasika ny vola lan'ny fanjakana? Tsisy mijery an'izany. Dia izany la hoe tsy mahagaga ilay firenena raha miposofana, tsisy mandray ny andraikiny mihitsy ny olona rehetrarehetra. Resaka ianao teo iverenako kely resaka kolokolo teo nanome ohatra ianao ny momba ny ramatoa Claudine Razamamonjy nisy ohatra betsabetsaka narosonao teo hatramin'izao anefa raha ny zava-misy mbola tsisy ny ny ataoko hoe amin'ireo raha goavana teto amin'ny firenena mbola tsisy ny tena hoe fanagadrana tsy hita mivaingana ihany koa hoe reto avy ny tena tompona andraikitra amin'ilay izy ho anareo inona ny mety hoe lesoka mahatonga an'izay? Le lazako anao teo hoe zareo le organe de contrôle ny finance publique ireo mitaraina zareo izay ny tsy tapenam-bava ary zay rehefa miteny. Dia izay mahatonga ako milaza hoe mitombina ny fitarain'ny olona takandry ramatoa Ketakandriana Rafidisaoniny amin'ny transparence internationale. Mampime moa zany fa tsy hoe mampime fa izy miteny hoe zao atao nefa tsy ohatrany tsy misy miendro zany zay lazainy fa mitombina ny zavatra lazainy hoe ahoana moa tsisy fanaraha-maso ny fandaniam-bola mikasika ny propagande. Mahatonga an'ilay fandaniam-bola tsisy fanaraha-maso any satria tsy nasiana fetrany anie io zavatra io ary maninona ilay izy tsisy fetrany. Izahay tao amin'ny MMM tamin'ny roa taona lasa dia efa niteny hoe jereo ty tolo-dalàna ataonay ity mikasika ny lalam-pifidianana. Memezana fotsiny izay tamin'izany tsy nalefa tao amin'ny Assemblée nationale akory ilay izy. Zao ilay izy mitranga mifototra any amin'ny zareo ny tsy fanarahana tsy fandraisana andraikitra dia zao vao menomeno hoe kay Ngarajoelina mampiasa vola be. Eko be manampy azy ko tsy hampiasa vola be izy. Ny adalànareo tsy te hanana namana mampiasa vola be. Raha ohatra ka misy tsy mety nataony arao-maso fa ny olana dia hoe le izy le lalàna mifehy mihitsy iny no tsy mipetraka. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka misy olona amin'ilay hoe dia tsy azo ferana zany no vola ampiasaina dia izy mibetsaka ny olona manampy azy. Iverenako kely ihany koa raha nitatitra navoaka ny Transparency Internationale hoe ny taona 17 laharana fa 5/50 tamin'ny firenena 20 i Madagasikara amin'izay hoe fiadiana amin'ny kolokolo izay izany hoe tsy nitsahany hemitra hatrany ho anareo inona tato anatin'ny programa an'asa ny kandida laharana fa 13 izay no tena naharesy lahatra anareo hoe ho foana marina ity kolokolo ity. Tsisy le izy tsy resaka hoe resy lahatra na tsy resy lahatra fanampo le izy apetrako tsara hoe tsika tsy indrindra ireo olona mijery antsika ireo nge tsy olona adaly fa ny zavatra fantany hoe dry fa manino Ngarajoelina manam-bola misy manendrikendrika hoe ka izy tsy nanangalatra za manokana aloha tsy manana proof hoe nangalatra izy fa raha misy manana proof mba avoay azafady dia mba torio izy azafady. Dia ny fanampy atao dia izay lazaiko anao izay hoe mitarainy ireo olona mpanara-maso ireo ilay organe anankivaly mpanara-maso ireo hoe tsy afaka manao ny asanay izay. Dia rehefa niresaka tamin'ny Ngarajoelina hoe hono azafady ianao ve manaiky fa marina ny lazain'ireo olona ireo dia manaiky ve azoko avoaka ho retany ren-danitra ve hoe manaiky ianao ny zavatra lazain'ireo olona ireo eno izy izy. Dia izy zany milaza hoe andraisana fepetra dia ny ahy zany mijanona eo fanambiko mijanona eo tsy hoe mijanona androany akory fa hoy izay hoe raha lany soamatsara Ngara Rajoelina dia za manome toky anareo anao sy ny mpijery hoe
dia ho tabatabaiko andro manalina rangah iny hoe tandremo fa zany ampiteneninao an'izao tamin'ny faran'ny volana oktobra dia mba raisina ndraikitrao fa reo no izy inona no fepetra ho raisinao aiza ny fotoana anaovana an'izany dia inona ny valy ny andrasana zay zavatra izay zany bon tsy mahasamihafa kely ahako amin'ny hoe watchdog tsotra fotsiny dia izaho andeha anatona an'ireo organe de contrôle ireo dia ilaza amin'ny ngarajoel raha ohatra izy ka lany soamatsara hoe reto tompoko ny sosokevitra misy avy any amin'ny matianina malagasy, reto ny sosokevitra avy any amin'ny izay olona nandinika rehetrarehetra natolo-dalàna io na sosokevitra mikasika ny kolokolo eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsy afa-po ianao amin'ireo mangalà matianina hafa, mangalà matianina avy any ivelany raha ilaina, fa mba miofeom-potoana izay olom-pirenena malagasy hoe roviana no atomboka mba ho mahefa sy afaka manatanteraka ny asany ireo organe de contrôle amin'ny finance publique ireo. Ho anareo raha efa misy izay sosokevitra izay mety hoe afirinana ho any raha vinavinaina no mety hoe hihena izay kolokolo eto Madagasikara izay. Izaho aloha mino fa raha tena misy ny finiavana ara-politika raha lany izay filoha lany eo nizany izy raha lany izy manomboka ny taona 2024 raha ohatra ka hoe mbola tsy resy lahatra tanteraka izy fa mbola misy tiantsika amin'ireo sosokevitra ataon'ny olona ireo ataontsika hoe mena herintaona mandeha mandinika etsy sy eroa dia mamoaka ny lalàna tolo-dalàna tokony avoaka rehetrarehetra zany hoe any amin'ny 24 any zany farafahatarany efa tokony tonga dia misy hetsika hoe zao ny zavatra atao, zao fanapahan-kevitra atao dia ho hitan'ny rehetrarehetra io zany hoe intokotro fa mena fahefana bebe kokoa ny organe de contrôle, intokotro fa tsy miankina amin'ny fahefanam-panatanteraka intsony zareo fa miankina amin'ny solombava-bahoaka ireo olona mpanara-maso ireo intokotro zany rehetrarehetra zany raha farafahelany zany herintaona aorianan'ny andraisana amin'ny fitondrana dia efa tokony misy valiny satria ary zany ary amin'ny teny aho hoe efa ela be zany herintaona zany fa ataoko moa zany hoe herintaona farafahatarany. Afaka miresaresaitsika androany ve hoe inona ny sombitsombiny amin'ireo sosokevitra eritreretinareo ao anatin'izay sy ny hoe dinika nataony manam-pahaizana momba an'izay kolokolo izay. Averiko etoana ho hoe izaho tsy manam-pahaizana mikasika ny fanaraha-maso rehefa misy ireo hoe organe de contrôle ny finance publique ireo manao tatitra zareo ny tenako manokana anangona an'ireo tatitra rehetrarehetra ireo dia hijery ny mialatsiny hijery an'ireo olona manam-pahaizana ireo zany anatona an-zareo ahako dia anao tatitra any amin'ny ngarajoel hoe reto tompoko ny sosokevitra misy, reto ny tolo-dalàna ataon'ny zareo dia reto ny résultat sy ny étape andrasana mety aminao ve ireo sa tsia dia omeko anareo koa rehefa avy eo izay tatitra izay hoe ity ny tatitra nataoko nangoana ilay izy io tsy tatitra tsy hoe akory hoe olona matianina ako manao tatitra fa olom-pirenena ohatra anao mandray andraikitra dia ohatra misy manontany mantsy hoe fa inona moa ny azona olom-pirenena atao dia zay zao ny ataoko olom-pirenena dia ozy hoe andeha satria sao dia misy miteny mantsy hoe ka tsisy zany tsy fantatra tsy maninona fa angoniko maka amin'ny fotoana koa ao anatin'ny fotoana tsy miasa mandeha mitady an'izany dia omeko anareo ilay izy dia omeko ngarajoel hoe na raha ohatra ka tsy ngarajoel ny tonga eo fa izay filoha eo dia hoe ity tompoko andray matoa filoha lanim-bahoaka ny zavatra angatahan'ny mpanara-maso ka ataonao ino io tatitra io. Raha ny resantsika teo ny voka-dratsy ireo lalana tokony ho aleha ho resantsika indray mety hoe vokatra tsara amin'ny fampandrosoana amin'izay hoe ady amin'ny kolokolo izay rehefa tanteraka soamatsara izay hoe fepetra raisina samihafa izay ho anareo miatreka amin'ny vantan'aiza izay hoe fiadiana amin'ny kolokolo izay. Sahalanisa anankitelo no omeko rehefa nanao fanadihadiana zany
tsy tadidiko ntsony izy le fikambanana fa to transparency international ihany raha tsy diso nanao fanadadiana zareo tamin'ny 10 taona lasa teo izy zay raha tsy diso ahako hoe ohatra ny ahoana ny fiatraikan'ny indice de perception de la corruption IPC zany a eo amin'ny fampiasana vola avy any ivelany na ny IDE investissement direct de l'étranger dia nahita zareo hoe ny fanatsarana marika ray zany hoe un point d'amélioration sur l'indice de la corruption de la perception de la corruption dia mitarika fampiasam-bola eo amin'ny 300 tapitrisa dolara eo ho an'le firenena zany raha ohatra ka mitsara satria ny olona mpampiasa vola avy any ivelany zany tsaratsara kokoa zany ny zavatra mitrangany efa mba olona azo atokisany reo fa tsy mpanao kolokolo daoly dia lasa ny olona tonga ny olona mampiasa vola any aminao dia be dia be ny zavatra tokony atao eto amintsika tsika te hampandroso ny inona diso teo ny fivahinianan'ny vahiny miala sasy reto amintsika te hampandroso ny fitaterana te hampandroso ny trano te hampandroso ny fianarana be dia be zany ny investissement mila ataon'ny Madagasikara ary izy ireo a arakaraky ny atokisan'ny olona anao na mpandraraha malagasy zany na mpandraraha vahiny no ampiasan'ny olona vola eto amintsika zay zany aloha zavatra anankiray hoe indice de corruption un point d'indice de corruption ça équivaut à peu près à 130 millions de dollars ny zavatra faharoa dia eo amin'ny resaka fandrarahana raha tsy teny fotsiny azo ohatra hoe misy ny tahiry tany réserve foncière izay natokana natao ho an'ny olona manao fampiasam-bola mikasika ny tourisme zany hoe anaovana investissement na hôtellerie zavatra tahaka izany manana an'ireo Madagasikara tapitra efa nisy nangataka daholo ireo fa tsisy mampiasa vola eo amboniny na ray ary zany zavatra izany zany dia profo hoe tsy ny fitaovana eto am-pelantanantsika sy ny zavatra ny eritreretina misy fa le izy tsy afaka miasa satria nahoana satria olona mibizina daholo mandeha raha ohatra ka tenenina olo hoe dia zao e nareo rehetra nangataka an'ireo fampiasana tany ireo tsy misy ara-dalàna ntsony ireo fa zay tena tonga dia mampiasa vola ihany zao ankehitriny zao no izy zay no izy rehefa tsy anao dia miala ohatran'izany koa fampiasana tany amin'ny resaka hoe agribusiness zay tsy manao dia miala ny olona mampiasa vola ho fa tsy ataoko miavaka tsara mihitsy hoe ny tambany vohitra zay mila ampiana manazary tany reny resaka hafa mihitsy fa le hoe olona milaza fa hoe me concession ana tany zay nefa rehefa avy eo tsy hanao akory fa te hivarotra an'ilay concession ana tany izy zay zany reo zany karazana toe-javatra faharoa manahirana be eto amintsika ny toe-javatra fahatelo dia aty amin'ny resaka fiarahamonina mihitsy ny resahako aty amin'ny resaka fiarahamonina raha tsy resaka fotsiny zao ohatra hoe ilay resaka permis biométrique iny inona moa no tena marina mikasika amin'izy iny za manokana tsy mahafantatra zay fahamarinany fa misy zavatra manahirana be dia be anatin'ilay izy milaza ny fanjakana fa tsy biométrika hono iny d'accord raha tsy biométrika ilay izy dia misy manontany ary hoe mba hahavoay kely le cahier de charge sy ny terme de référence ny zavatra nangatahanareo tsisy mamoaka le izy le olona nahazo an'le tolobidy tsy mamoaka le fanjakana tsy mamoaka dia rehefa avy eo zavatra tolobidy misokatra zany hoe appel d'offre international no natao mba hanomezana an'le olana iny zavatra iny rehefa avy eo misy olony tonga tapaka fotsiny zao tsisy appel d'offre tsisy neto iny tsy biométrika fa ty ny tena izy e aiza moa le olona aiza le olom-pirenena ny atoky an'izaniza ntsony tsisy matoky an'izaniza ntsony iny e ahoana ny fomba atokisana zany zay natoko an zareo namoaka moa za tamin'ny Facebook hoe zao voalohany indrindra za nanolo ny permis ako kasika an'iny fa zao za tsy mahavita milahatra adiny 3 any lahatra tao am-boda ary za anisan'ny olona tsara vitana hoe adiny 3 fotsiny no lahatra
fa za tsy mahavita manolo ny permis iny tompoko fa efa nananareo a ny adresin'ny tranoko a ny anarako fa raha tianareo ovaina le permis dia atero any an-tranoko ny permisako dia mandalo any aminareo a rehefa manam-potoana anaovana soni fa fa mety avy an-tana ny olom-pirenena nge reny zavatra ireny e tena tsy mety mihitsy ireny tsy mety tena tsy mety. Miteraka resabe teto amin'ny firenena moa mikasika an'izay permis biometrika izay. Raha izay no hoe kolikoly azo lazaina hoe mombamomba kolikoly avo lenta ahoana indray ny fahitanareo an'ilay kolikoly madinidinika hita etsy sy eroa ireny? Ny kolikoly madinidinika etsy sy eroa io ohatra ny ankizy sy ny olon-dehibe rehefa ohatra ka ny manam-pahefana eto amin'ny firenena rehefa ohatra ka ny mpandraraha lehibe no mitarika ny kolikoly dia aza gaga nareo rehefa ohatra ka ny mpandraraha madinika sy ny olona rehetra any amin'ny anatin'ny administration rehetra any manao an'izany tsy zavatra ny olon-dehibe raha manome ohatra ratsy tsy mahagaga rehefa manao an'izany ny olona. Mety hoe tafiditra ao anatin'ilay tatitra voaresaka rehefa aorianan'ny fifidianana ve mikasikasika ny fepetra raisina amin'ireny kolikoly madinika ireny ihany koa? Averiko mianta hoe ny zavatra resahako a ny zavatra resahako zavatra anaovako tatitra hoe ny fanarahana zany dia zavatra anankiray fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana zay no anaovako fanaraha-maso fa maninona hoe fanaraha-maso ny kolikoly zany misy endriny be dia be ny polisy manotra eny amin'ny arabe any dia efa kolikoly ny gendarme mampindrana basy ny dahalo kolikoly ny zany rehetra fa tsy haiko raha za manokana tsy miteny hoe tsy tokony atao zany a fa tsy haiko hoe aiza ho aiza moa ny tokony antanina mikasika an'izany fa ny ahy zany le fandaniam-bolam-panjakana zay aloha no tena mahay ahy satria za mino hoe rehefa tsara tatana ny volam-panjakana rehefa ohatra ka mametraka n'ilay atao hoe tamberin'andraikitra ny tompon'andraikitra eto amintsika dia mba mahatsapa-tena bebe kokoa samy tompontsika amin'izay fotoana izay mba halaivinao an-tsaina hoe misy tany any avaratra Eropa any tsy tadidiko izay na Islande na Finlande misy minisitra manana karatra izy karatra fandoavam-bola reny dia nifandingana izy zay moa fanazavana meny hoe fandinganao izy dia nikaratra amin'ny minisitra ako nividianany Toblerone chocolat tsada 3 na 4 euro nga mavidy le chocolat hitan'ny olona le izy satria mangarahara zany ny mangarahara daholo zany ny fanaraha-maso ny fampiasam-bolam-panjakana dia hitan'ny olona hoe ahoana moa ty minisitra ity no Toblerone ho azy sa ho anjana no ampiasainy amin'ny volam-panjakana dia nitabataba ny olona tsy azo ekenja chocolat na 3 euro sa 4 euro tabataba ny olona nametra-pialana izy nametra-pialana satria volam-panjakana no nampiasainy ny vidianana chocolat ny antsika prime ministre valonjatapitra isariary no nariny tsy fantatro izy dia izy indray no miteny hoe tsy koa zany zavatra ohatran'ny zavatra rehetrarehetra very iny e sady zoako manana an'izany za aloha tsy nanome azy an'izany zo zany a. Mety hoe possible eto amintsika ve izay fampitahana napipetraka izay raha ohatra misy ny fepetra entitra raisina mety hoe tena hisy fanaraha-maso akaiky fa maninona moa ny tsy hisy mianta tokony hisy anie zany e itsika anie ny tompony vola e itsika olom-pirenena ny tompony io vola ampiasain'ny fanjakana io ianao zaho ny olona eny amin'ny arabe reny tsika ny tompony tsika ny tokony saro-piaro amin'io reo olona tendrena hitondra fanjakana reo ngy olona ampindramina fahefana e ampindramina fahefany reo tsy reo tsy andriamanjaka reo akorika hoe tsy maty manota raha ny tokony ho izy a zay fahadisoana rehetrarehetra ataon'ireo olona reo dia tokony voasazy izy amin'ny fahadisoana ataony dia ny sahazo fotsiny jerevana hoe felaka tamaina ve menasa mba asiana mandoalika eo amin'ny olona rehetrarehetra io izy samby giadra ny amponja fa reny olona reny a olona nampindramina fahefana dia olona nampindramina fahefana ve no manao tsinotsinona an'le olona mampiasa azy indray tsy mety anie zany e alay voan-tsaina hoe ianao manana mpanampy ao an-trano ka raha mainao izy anao asa dia izy indray mamiraviranao rehefa avy eo izy ny olombelona anaikin'izany. Mikasika an'ilay nolazainao teo iverenako kely hoe niteny ianao hoe omena an'izay filoham-pirenena eo ilay tatitra izay mikasika ny ady amin'ny kolikoly fa inona ny antony hoe aty mialohan'ny fifidianana ny kandida Andry Rajoelina no tohananao zany dia mety ohatrany ahoana? Ny antony anankiroa
voalohany indrindra izy toanany antoko misy ahako mpiambana anatin'ny antoko MMM ho aza Madagasikara malagasy miara-miainga dia natsoina amin'ny lafin'ny teknika sasatsasany lafin'ny teknika sasatsasany a resaka fandrarahana resaka angovazavozina hoe inona ny hevitra mikasika andreo dia tonga tamina fivoriana dia zao ny hevitra ty oa tsy mety ty everiko fa mety namana dia ozy hoe fa zaho a tsy za tsy te hiresaka amin'izany satria be dia be ny olona efa mandinika mikasika an'izany ato fa aleo ireo olona miteny hoe matianina amin'ireo ny resaka azy fa ny aho misy zavatra anankiray mba tiako resahana dia ity resaka hoe ady ankolokolo ity dia izay no natonga ny resaka tamin'ny Karajoelina omaly dia izay no natonga ny lazako hoe fanamby le izy manaiky ve ianao hoe avoaka ho retany ren-danitra fa dia anao an'io hoe anome an'ireo fahefanangatan'ireo olona ireo ianao dia izy hoe azonao avoaka izany ozy izy eny aho dia ho avoaka le izy Feno izay fanazavan'izay mety misy ve feny azo amitiana antsika ny voalaza rehetra teo misy ihany koa ve ny afatra pitainao vahoaka za aloha mbola tsy ho fatara-pitso dia tsy hamela afatra fa raha ohatra ka hoe fehezina dia antsoavina nataoko amin'ny olona pirenena rehetrarehetra antsoavo anankitelo ny antsoavo voalohany mety misy namako any hoe fiala sy tatandraza zany zao no mitovy fa samy manohana an-Rajoelina tsy maninona fa iny moa zany mifanany any eny azo atao zany tatandraza mahasamihafa naisy tatandraza fotsiny izy mitsangana amin'ny maty za tsy mahay an'izany fa samy manohana an-Rajoelina zany zay zao dia fankahalana ny zavatra hita ankehitriny ao anatin'ilay fampielezan-kevitra tsika nge tsy tokony fankahala zany tsika olom-pirenena olona mpiray tanindrazana eto Madagasikara ary olona hifidy ny olona ampindramitsika fahefana isika zany hoe tsy samy mahazo mifidy zay tiany fa alao mba hijanona aloha le resaka fanatisma sy zavatra mba atao ampisainana za tsy miteny hoe misaina ahako no ianareo dia ny zavatra ataoko mety zay ny safidiko dia nazavaiko hoe inona mahatonga manao an'ilay safidy satria misy fanambin'ny fanarahana tamin'ilay mpifaninana teo raha izay faharoa mahakarak'izany mba isika saro-piaro amin'ny tanindrazantsika mba isika saro-piaro amin'ny volatsika no ampiasain'ny olona mitondra fanjakana dia andao arahana maso ndao tsika hiady mafy mihitsy ho arahana maso ny fampiasana ny volam-panjakana io fa raha ohatra ka tsy tsika no saro-piaro amin'io dia tsisy ho saro-piaro amin'io fa dia ho an'izay anaovan'ny olona azy ihany no anaovan'ny olona azy fahatelo manarakarak'izay ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara dia adiditsika rehetra mipetraka eto Madagasikara isika mantsy ohatran'ny mivoana kely amin'ilay resaka fa ozy tsika gasy matetika milaza hoe ny karana tsy gasy ny metisy sinoa tsy gasy ny safiotra tsy gasy reny tompoko gasy reny satria mizaka ny zoam-pirenena ohatranao sy ohatrao ka reny olona reny tia tanindrazana ohatrantsika rehetrarehetra fa aleo tsy mifanavakavaka amin'izany tsika fa raha ohatra tsika ka ivariana hiady an-trano hifanavaka amin'ny hoe satria nanoana andrakotona rabe na hoe satria izao ny lokon'ny endriny sy ny namany tsy ho tafavoaka mihitsy tsika farany Andriamatoa Zorazana Masy tiako apetraka ihany ilay fanontaniana hoe inona ny antony atokisanao hoe ho tanteraka izay fanamby izay fanambin-dresana ireo izay tsisy fatokisana mihitsy na kely ary fa fanambo ilay izy rehefa niresaka tamin'ny Karajoelina dia olona tena ataoko hoe sincère il était sincère quand il me parlait zay aloha ny zavatra tsapako dia za eny ary napetrako ilay fanontaniana hoe ianao ve manaka an'izao eny ozy izy tsy niambahamba mihitsy izy niteny hoe eny dia ozy hoe ok tsy maninona ary raisitsika ho amin'ny fanamby ho atao le izy amitaka ve izy amitaka atsika ve izy tsy fantatro tsy afaka manome garantie mihitsy aho hoe tsy hanao an'izany izy fa raha no fieverako an'ilay olona nyresaka tamiko omaly aloha dia tena hiady amin'ny kolokolo ny fieverako azy mety ho diso fa zay satria mino an'izay hoe izy hiady amin'ny kolokolo zay dia ozy dia tsy maninona fa dia sahijoro ary zany eto mason'ny firenena sy ny vahoaka rehetrarehetra hoe dia misy fanamby tahaka izao fa dia sahako miraisy maka an'io fanamby io fa dia ho ataoko le tatitra
raha ohatra moa zany afaka heritaona ka tsisy ninona toan'izay filolana io indrindrindrindra fa raha ngiara-joelona le izy dia milaza hoe dia neny katolika ry zareo fotako zany fotako lehibe diso fa ay olona tsy azo antoka ny olona nresahako fa toko angamba fa olona azo antoka izy hatreto aloha mino e fa iny resaka finoana ny zava-misy ihany manam-porofo antsika hoe marina na diso izay finoana izay. Ie, dia izay ihany koa no namarana ny fandaharantsika tamin'ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaiky ny vahiny tato amin'ity fandaharana manokana ity. Misaotra mianta, misaotra ny Kolo TV dia misaotra anareo mpiaino ny eny ao ahako teto. Misaotra indrindra tompoko. Ny tenako ihany koa dia mametraka ny veloma mandra-pioana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.